Dia faly miarabantsika rehetra vahiny izy tonga amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny madame la première dame izay ambassadrice mikasika ny ady mierisetra menjady amin'ny vehivavy ny ankizy ary ny lehilahy ihany koa. Izao zany dia ny ministère ny ponina sy ny fahinaran sosialy ary ny fampivoarana amin'ny vehivavy dia miaraka amin'ireto mpiantsehatra reto misy ny ankizy ao misy lehilahy misy vehivavy hiaraka aneho amintsika amin'ny fihetsika ny mikasika ny herisetra mianjady amin'ireo olona ireo. Maro ny karazana herisetra izay efa voatentsika teo dia ao anatin'izany ny herisetra izay mianjady amin'ny ara-batana, eo ny fikasihan-tanana, ny toraka, daka, vono, siratra, tsy fikarakarana fakanan-keriny na fitazonana ankeriny ihany koa nataontsika hoe kidnapping izany. Eo ihany koa ny herisetra ara-nofo dia izay moa zany dia misahana ny resaka fanolanana na famporosiana amin'ny fivarotantena ihany koa. Misy ihany koa ny herisetra izay ara-tsaina, eo zany ny mikasika ny fandrahonana, ny heso, ny opa na ozona ihany koa, ny fanodazana ny vady aman-janaka sy ny fampirafesana na poligamia. Io fampirafesana io zany dia misy any amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra androny no tena manao azy, ary ny mampalahelo dia ireo izay manao an'io sady tsy matsapa no tsy mahafantatra fa hoe herisetra nataony satria mbola manaja an'ilay atao hoe culture zareo. Eo ihany koa zany ny herisetra amin'ny lafiny asa dia ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy indrindra fa ny vehivavy bevoka, ny fanarotana ny fialana ara-nofo amin'ny alalan'ny fanaovana chantage zany na hoe menace, dia eo ihany koa ny fanampanambadiana ny vehivavy tsy ampy-taona, ny fanaovana ny fampiasana ny ankizy mbola kely dia efa ampiasana. Izavy ary no mety hiarany herisetra, mety hiarany herisetra avokoa rehefa olombelona, na lahy io, na vavy io, na ankizy io, dia samy hiarany izay herisetra izay tsy hakanavaka. Inona ary ny tokony atao rehefa hiarany herisetra? Rehefa hiarany herisetra tsika dia mila mandeha dokotera, izany hoe mitondra ny certificat médical, taratasy fanamarinana fa niarany herisetra tokoa ianao manoloana izany. Dia mametraka fitoriana tsisy-takandro amin'ireo olona manam-pahefana eo an-toerana, mety chef fokontany io, mety zandary io, mety polisy io mba ahafahan'izy ireo ihany koa mitondra antsika any amin'ny toerana izay tokony andehanantsika mikasika an'izay herisetra izay. Eo ihany koa ny fanondroana amin'ny vavolombelona satria dia midera manokana an'ireo izay mijoro vavolombelona tao ny tenanay satria ireny no ilaina amintsika. Mila mijoro tsika rehefa hiarany herisetra, na lahy io, na vavy io, na zazakely io, satria raha ohatra zazakely moa zany dia ny ray aman-dreny no mila mijoro. Tsy tokony atahotra tsika, tsy tokony menatra, tsy tokony hihoatroatra fa mila mijoro ary mandeha manantona an'ireny toerana izay tokony andehanantsika mba ahafahan'izy ireo manampy antsika na ara-pahasalamana zany, ny ara-tolo-kevitra resaka lalàna. Dia misy ihany koa ny fanatonana amin'ny resaka ivon-toerana na hoe centre d'écoute et conseil juridique izay ataonay ministère en population moa izay. Dia io ivon-toerana io zany mandray antsika rehetrarehetra tsy hakanavaka izay voan'izay herisetra izay, dia ireo intervenants sociaux ireo no mandray antsika ary manao enquête zany hoe inona ny zavatra nisy tamintsika. Ireo ihany koa no afaka mitondra antsika any amin'ireo ambaratonga tsirairay avy eo, na ny gendarme zany na ny polisy ary mandeha makany amin'ny tribunal mihitsy raha ohatra ka ilaina izay. Inona ary no mety ho vokatry ny herisetra? Maro tokoa no mety ho vokatry ny herisetra. Eo ny tsy fahasalamana, eo ny aretina samihafa izay mety hiteraka na fahafatesana mihitsy ary ny ankizy na ny lehilahy na ny vehivavy izay voan'io herisetra io dia tsy afaka izy, tsy afaka manao mampandroso ny ao an-tokantranony, tsy afaka manabe ny zanany, tsy afaka mampandroso ihany koa ny firenena sy ny fiarahamonina misy azy. Ka hitanareo amin'izany tompolahy sy tovovavy ny voka-dratsiny na eo amin'ny firenena tsika dia ireo izay voan'ny herisetra ireo efa tsy afaka manao an'izay intsony noho ny antony izay herisetra izay.
eo ihany koa ny ankizy izay mitondra voaka aloha loatra dia eo ihany koa ny ankizy vavy izay hoentina mivarotena. Ireo ankizy ireo dia marina fa ankizy izy fa tsika ray aman-dreny tokony hijery akaiky ny momba azy ireo. Tsika ray aman-dreny ihany koa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanabezana azy ireo sy manome fahasalamana, manome sakafo andreo ankizy ireo. Inona ary ny asa efa vitan'ny ministera am-ponina niarahana tamin'ny mpiara-mombonantoka ny UNFPA na ny FINIAP mikasika ny ady amin'ny herisetra izay efa natao hatramin'izay. Teo zany ny fananganana ny sehatra iraisan'ny mpandrainjara amin'ny ankizy amin'ny herisetra dia eo ny fanaovana ny groupe d'hommes sensible au genre, izany hoe ireo vondron-dehilahy ireo ohatran'le nataon'le témoin teto zao ny vavolombelona izy tao, misy lehilahy zany na efa nanao herisetra izy na mbola tsy nanao herisetra fa efa resy lahatra ny hiady amin'ny herisetra miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra ireo, dia izay natao hoe groupe d'hommes sensible au genre. Eo ihany koa ny famolavolanany lalàna mikasika ny ady amin'ny herisetra izay efa eo anivon'ny ministera ny fitsarana moa izy ankehitriny ary iarahanay amin'ny ambassadrice madame la première dame izany famolavolana lalàna zany mba tena ho ampiarina tokoa ny sazy fa tsy hoe kosa sanatria hoe izay mpanao herisetra dia vitavita ho azy io fotsiny. Eo ihany koa ny fananganana ifitoerana anankiray izay io fitoerana io zany dia tsy fitoerana mikasika ny hoe CECG ihany fotsiny fa io fitoerana io dia tambatra daholo ny resaka ara-pahasalamana, zany hoe misy docteur zany ao. Eo ihany koa misy ny conseiller juridique, misy ihany koa ireo intervenants sociaux, izany hoe anaovana maison des femmes mihitsy zany io fitoerana anankiray io, ary ao anatin'izay koa ny misy ny fanaovana an'ireo vehivavy ireo hoe loisir mba ahafahan'izy ireo mamaky boky, ahafahan'izy ireo mitafatafa samy zareo zany mba ahafahan'izy ireo mivelatra bebe koa amin'ny fiarahamonina. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ankapobeny ny ady amin'ny herisetra tao amin'ny ministera am-ponina ny fianarana sosialy sy ny fampirobona amin'ny vehivavy.